Ny akon'ilay fitsidihana no tanterahan'ny minisym-panjakana Rivo Rakotovao tao tanànan'ny Fianarantsoa no entinao antsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Niona tamin'ny herivelona tao Fianarantsoa minisym-panjakana Rivo Rakotovao nandritra ny fivanianana tany toerana ny herinandro lasa teo. Samy mitondra ny fitarainana avokoa ireo sokajinasa misy ao andrenivohitra Fianarantsoa, ahitana mpivarotra, mpiasan'ny komuna sy vokotany. Marary Fianarantsoa iny ambetiten'izy ireo. Ny fanorenana tsy ara-dalàna no tena anisan'ny mitondra ny maro fitarainana. Tsy maintsy mametraka ny tany tan-dalàna tsika hoy minisym-panjakana Rakotovao Rivo nanoloana ireo olana ireo. Tsy ho fantatra hoe zao aneke ny ainan'ny mpiara-miasa amiko aty amin'ny faritra aty raha tsy mahita an'izao. Mety misy tena misy manaratsy n'izao tsy zay ny faninanana fa tsy maintsy hatsaraina izao ary ho fanamby mihitsy le resahana teo hoe numérisation an'ireo boky sy ny karatany sy ny sisy ireo dia atao fanamby zany fa mino fa zaka ny fanjakana. Raha fanjakana te andrositsika raha ho tanterahana le vinavinantsika hoe mba ny resaka tany dia fananana hoe tsika ampandroso an'ity fiainantsika ity dia tsy maintsy roso amin'izany tsika ary apresiako mihitsy ny ankizy mbola mianatra na isika atao fampiara-miasa ao tanatiny mba hisokatra amin'izay toe-tsaina zay hoe misy modernisation hoentiny io miaraka mandeha amin'izay lalan'izay mianatra rehefa ilainy zany fa zay ny ilainy toetrandro amin'izao fotoana izao manamoramora kokoa ny asantsika dia maka hery rehetrarehetra ary ataoko hoe hery lehibe zao atsika hery lehibe atsika na oaza minisitra na ianareo mpiara-miasa amiko koa fa ny fankahitana zao dia zava-dehibe amiko amin'ny fampitondràna satria olombelona io olombelona no entina ilaina fantatra aizany toeram-piasany manahoana izy amin'ny fanatanterahany asany eo. Manoloana ny mpiasa-panjakana tao Fianarantsoa renivohitra indray dia nanazava momba amin'ny PGE na ny politika ankapobeny ny minisym-panjakana Rakotovao fa viana fampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'ny tany tan-dalàna io. Niezaka ihany koa izy mitondra vahaolana momba ny olana fananantany sy mitondra vahaolana amin'ny fangatahan'ny mpiasan'ny lalam-by FCE izay fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ihany koa ny minisym-panjakana. Anisan'ny fampanantenana netiny ny andefasana vola 100 tapitrisa ariary hamahana ny olana maika sedrain'ny mpiasan'ny lalam-by FCE. Nandritra ny fitsidiany tao Mahatsiatra ambony dia laza minisym-panjakana misana foto-drafitrasa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany fa ny fametrahana ny tany tan-dalàna, famerenana ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka no zava-dehibe. Tao amin'ny komuna ambanivohitra Isorana ao anatin'ny distrikta Isandra, bokotany 430 ny zaraina tao anatin'ny hetsika opération cadastrale. Fantatritsika maritsika dia izara bokotany 2 mahery zao nefa ny fomba zao ny toerana natanterahana zany rehetra zany nandeha nidina tany ampotony tany izy matoa vity zany rehetra zany zay niderako any zareo voalohany eto aloha satria raha tsika mahita io ary zay ny apresiako an'ireo mpiara-miasa hoe ataovy fa eo zahay no anina aminareo mety misy any ny lesoko kanefa tsy zay tsy mifantoka any amin'izany tsika fa hoentina irosony zany fa tsy hoentin'ny fanakianana ho fanakianana fitsiny zay toe-tsaina zay zany tena tiako alefa mpiara-miasa mihitsy fanakianan'ny olona na ato anatiny velany dia mandrisika atsika iova any metimety kokoa fa tsy mijanona amin'izay mahazatra eo fa averina mandeha tena sady ohatra malahelo kely nefa tena faly any mijery hoe zao ny toerana ampiasana zao ny zava-misy nefa zao io ny vokatra io. Nambarany teo anivon'ny ministera-panjakana fa hitoetrano ny hetsika fanaovana titra fobe manerana Madagasikara. Efa tavaverina eto Antananarivo minisym-panjakana Rivo Rakotovao. Androany dia vahiny roa sosina no niraisiny tetsy amin'ny profesamy dia ny ambasador japonais sy ny ambasador vondrona eropeanina. Samy mifantoka tamin'ny famaritana amin'ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara, indrindra amin'ny sehatra fanorenana foto-drafitrasa sy ny fanajariana ny tany ny fitsidiana ara-pomba fanajana tanterahany ireo diplômaty roa ireo.